Tafaliana indray no iarabanantsika tsiraray avy a izay manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Volana Desambra 2024 sika izao dia fahasoavan'i Jesosy ny amintsika tsiraray avy a isaorana ny tompo a izay volana 12 zay tao anatin'ity taona ity izay natsapantsika ny fitantanany a ny fiarovany a ny fombany tao ny ady tao ny fitsapahana tao ny fahoriana izay nalovana fa tao anatin'ny rehetrarehetra zany dia tanam-pitiavan'i Jesosy dia toy foana ary izy dia laza hoe ampo anao ny fahasoavako a ny heriko a dia tanterahana amin'ny fahalemena zany hoe ny zavatra rehetrarehetra mitranga dia matokitsika tsirairay avy fa Jesosy no mife azy a rehefa napetratsika aminy ny fiainantsika ray manontolo ary tsy misy zavatra kisendrasendra miseho amin'ny zanak'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamy 8:30 hoe efa voasoratra amin'ny boky avokoa ny zavatra ho avy rehetra ary mampahery antsika tsirairay avy a hoe na inona midona na inona miantra na inona mitranga dia aoka ifikitra amin'i Jesosy Kristy tompo ianao aoka ifikitra amin'i Jesosy Kristy tompo ianao a fa ny hevitra heverana ianao dia hevitra atonga fiadanana fa tsy loza banana anao fanantenana ny amin'ny farany fa ny zavatra hitondrany antsika dia anehoany ny voninahiny a anehoany a ny tanam-pitiavany a ary atonga antsika ifikitra hiankina aminy tsy mahay fa na inona inona tsika raha misaraka aminy a tsy mahavita na inona inona tsika raha misaraka aminy a ary tsisy fiainantsika raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy izy ihany miaraba antsika tsirairay avy a ary fanamasina ikasika antsika tsirairay avy anatin'izao fotoana izao Jaona toko fahenina no raisitsika avy hatrany Jaona toko fahenina andininy fa 5:20 Jaona toko fahenina andininy fa 5:20 ary rehefa nahita azy teny ampitan-dranomasina izy dia hoy izy taminy raby eo oviana ny tonga teto ianao Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy anareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny hinananareo ny mofo ka voky aza miasa ahazo ny hanina mety ho levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny ny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase dia hoy izy ireo taminy inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra Jesosy namalika nanao taminy hoe izao no asan'Andriamanitra dia ny inonareo izay nirahany amen atreo a fa manasanao amaky nio rehetrarehetra faran'io a momba ny resaka hoe Jesosy a no mofinaina fa zavatra tena tiana zaraina ao anatin'izao minitra vitsivitsy zao dia tena tiana apetraka ny fanontaniana hoe inona no antony ivavahanao inona no antony anatonanao an Jesosy inona ny antony inonao samy amaly an'izay tsika tsirairay avy atsika mpitory filazantsara mpitory ny tenin'Andriamanitra na isika izay mandray ny tenin'Andriamanitra ihany koa mila fantatra ny manetsika atsika ao anatintsika ao mila fantatra ny zavatra mibaiko misarika atsika ao anatintsika ao fa raha ny zavatra hitatsika eto ary misaotra ny tompo misy any amin'izao teny izao a ary mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra zany dia ara-potoana foana tamin'ny efa arivorivo taona lasa tany nandroatana zao filazantsara ny Jaona zao a milaza ny tantaran'i Jesosy izy resaka tamin'ny Jiosy nefa rehefa mamaky an'io tsika ka apetratsika amin'izao vaninandro 2024 zao a dia tena hoe miaina mihitsy ary tena zavatra amin'izao fotoana mihitsy resan'ilay tenin'Andriamanitra inona ny antony ilazako an'izay ny antony ilazana an'izay dia zao rehefa tonga reto olona reto maika mihitsy izy hitady an' Jesosy zay rehefa tsara fa ny fanontaniana napetraky ry zareo an Jesosy raha tsy nivaliany Jesosy akory na notany izy hoe raby eo oviana anao ny tonga teto Jesosy tsy namaly hoe tamin'ny maraina na zay fa ela be ny tonga teto na naly ariva na nisisy izy tsy namaly an'izany Jesosy fa inona ny tonga dia nolazainy Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zao koa ny voasoratra zany zavatra anankiray tena tiana ampitaina antsika rehefa misy soratra zay ao anatin'ny Baiboly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa dia fanambarana mendrika tena hoe heverina sy raisina mihitsy izy fa rehefa Jesosy mitena zay lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay dia manindrinindry zavatra mafy mihitsy izy a amin'ny ao anatin'izay teny zay dia hitantsika eto hoe raha tonga dia tsorina zany ilay izy dia intéressé maika
tamin'ny mirakla zay nataon' jesosy reto olo reto maika tam'le resaka mofo satria zany zavatra hitatsika eo amin'ny jaona toko faherina ihany a feo amin'ny andininy voalohany ka hatramy fa raiky ambe folo eo a roa mbe folo eo a de tam'le nampitombony jesosy ny mofo 5 sy ny azandrandroa zay namokisany olona nampihinanany lehilahy 5,000 zany hoe nisy mirakla nataon' jesosy teo vita ny fitoriteny hoy ny mpianatra ny mantsa jesosy hoe raha vao ny vahoaka fa efa tapitra ny fitoriana da tia tany efitra tia tsisy sakafo omena azy do jesosy hoe meonareo hanina izy tao anatin'ny fotoana izy zany le fagagana nataon' jesosy nampitombony mofo 5 sy ny azandrandroa namoko olona tsy omby 5,000 ary olona nisy ambiny 12 bika ny mofo rehefa aveo iny zavatra iny nitany jiosy sy ny olona rehetrarehetra manodidina teo a de lasa tamana teo am' jesosy izy niraikitra teo am' jesosy izy niazakazaka foana nitady an' jesosy ary hitatsika fa mahatonga anazy nanontany an'io hoe ovidy anao tonga teto a efa maika nitady an' jesosy izy de misy antony mihitsy jesosy nyteny an'io hoe fa nitady anareo fa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo mofo ka voky inona ny antony hitadiavanao an' jesosy inona ny antony hitadiavanao an' jesosy no nahitanao famantarana ve famantarana ny am' jesosy hoe izy lay kristy zanak'andriamanitra velona tahaka nlazain'ny petera ka natonga jesosy ny teony hoe sambatra ianao ry petera ry simona fa tsy mofo aman-drana nambaranao an'izany fa raiko avy any an-davitra zany hoe nisy fahafantarana ma jesosy an' jesosy i jesosy mihitsy tao am' petera nafantatra an'izay hoe jesosy zay sa noho ny nanana ny mofo kavoky noho ny nanana ny mofo fotsiny kavoky zavatra toriana am'izao fotoana ny akamaroana toko mpivavahana de mampirisika ny olona ho avy mba hivahany olona ho avy mba hitombo ny mofo 5 sy ny azandrandroa ho avy mba ho voky ny kibo fa zao olona zay ny tenin'andriamanitra any amin'ny epistily any a rehefa nyteny paoly de ozy izy hoe tsy misy misainany an'andriamanitra fa misainany anazy any ny kibony no andriamanina izy ny famenarany voninahiny tsy misaina afa-tsy ny zavatra ny tany izy zany ny zavatra misy a amin'ny akamaron'ny fiangonana toeram-pivavahana toko-pivavahana am'izao fotoana lasa ho an'ny tena lasa zavatra dedavin'ny tena lasa fampiroboroboana fahazona vola fahazona materiela zavatra ny tany a notoriana ary zay mihitsy natonga jesosy entitra mihitsy tamin'ny jiosy teto hoe mitady anareo tsy noho nahitanareo famantarana fa noho nahitanareo ny nananareo ny mofo ka voky fa avy eo jesosy de zao mihitsy ny teneniny aza miasa azo ny hanina mety ho levina fa ny hanina izay maharitra ho fiainana marak'izay izay omeny zanak'olona anareo fa izy nasian'andriamanitra tombo-kase ny zavatra tena tia napetraka amintsika de zao ny mahamaika anay ao anatin'izao fitoriana zao mandeha isaky ny matv a isaky ny alady maraina ny matv ity ny redivision a ny alarbi de zao ny apiditra atsika ny fanjakany lanitra ny mahamaika anay ny manery anay de ny atonga anao ho vita fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy ny atonga anao anana firaisana manokana am' jesosy kristy averiko any tsy afaka hanoro olona anao zay tsy afaka hanoro mpanompon'andriamanitra anao zay tsy hanoro trano fivavahana na fikambanana na toko-pivavahana aminao zay fa ny afaka toronay anao lay nanafaka anay lay namonjy anay lay namela ny elokay na mifiainana mandrak'izay anay lay ti anay ary azonay fiadanana fitsarana fifaliana fatokina ary antoka ny amin'ny fiainana mandrak'izay ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana de jesosy kristy izy no atoronay anao izy no atoronay anao tsy ho filan-javatra tsy ho fitadiavana ny zavatry ny tany ho le irany faravay mamody zay hoe tsy ny fiadananao ihany reny ilaiko tsy fitahinako tsy zany no andrandraika fa ianao mihitsy tena hoe ho jesosy mihitsy ny jesosy mihitsy ho mifikiratsika fa zavatra misy igny hoe tena hoe natonga an' jesosy zay rehefa tsara raha miverina kely tsika am'le jaona toko fa eniny ty any a de amin'ny andininy fa
7 dia andiny fa 5 dia zao ny voasoratra eo rehefa fantatry jesosy fa efa ho avy ny olona akazy ankeriny ataony mpanjaka dia niala ka lasa indray izy rerina ka ny atendrombohatra. Rehefa fantatry jesosy fa efa ho avy ny olona akazy ankeriny ataony mpanjaka dia niala izy nakany jesosy ankeriny ataony mpanjaka izy satria raha hita ny fagagana ataony jesosy. Miova odivay ny rano, mitsangana ny mandringa, ny paralysisa sitrana, ny marenina lasa malady, ny jamba mahiratra, ny mona afaka miteny, ny maty mitsangana. Ny fagagana maro nataony jesosy dia ozy izy hoe tena itino izy, tia le mpanavitra, tiana ataontsika mpanjaka. Tamin'izany fotoana zany mbola teo ambany fanapahan'ny romanina ny jiosy dia tia nakany jesosy izy atao mpanjaka. Amin'izao fotoana zao jesosy efa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, jesosy mitompo sy mpanjaka. Fa teto amin'ity fotoana ity matoa jesosy mbola miala dia hoy jesosy ao anatin'ny filazantsara ao ihany hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao. Ny tanjona napetraky ny ray ny programa ny ray tamin'ny natokavan jesosy teto tany dia hoy izy hoe izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Zao ny nampanao batisa dia nilaza indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Izany hoe ny olan'ny olombelona dia le ota, ny olan'ny olombelona dia le fahotany, le tsy fahaizana manao ny sitrapon'Andriamanitra, le tsy fahaizana manao ny ankasitran'Andriamanitra satria nandova ota dia andevonota dia voafatotra ary tafasaraka tamin'Andriamanitra ka ombany ozina ombany fahatezeran'Andriamanitra. Tonga nofo ny ray Jesosy Kristy hitondra ny fahotany olona, anafaka ny olona amin'ny fahatezerana ho avy, anafaka ny olona amin'ny fahotany. Ary zay ny tanjon'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra voalohany indrindra amiko sy aminao dia ny andraisanao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, anadiovana anao, amelana ny elokao, amelana ny fahotanao, inonao fa ny rany no mandevona ny fahotanao rehetra, tsy avy amin'ny asa. Fahasoavana namonjenanareo izy amin'ny finoana, fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa anao izy ireare. Ary zay ny tenin Jesosy teto hoe izao no asan'Andriamanitra dia ny inonareo izay ny rahany. Mino an Jesosy ve ianao? Raha mino an Jesosy ianao dia mitarika anao amin'ny tahotra an'Andriamanitra zany. Raha mino an Jesosy ianao dia mitarika anao amin'ny fiankohofana, amin'ny fitiavana an Jesosy Kristy. Tsy filana zavatra, tsy ho filany zavatra, tsy ho filany zavatra, tsy ho fitadiavana, fitahina fotsiny. Eny, mitady Jesosy. Eny, manasitra Jesosy, manafaka Jesosy, mamany olona Jesosy, momba Jesosy, manambona Jesosy. Fa ny zavatra misy dia zao, matetika lasa le fitahian Jesosy ny mamaika, matetika lasa le paosiny Jesosy ny dadavina, matetika le haren'ny lanitra ny dadavina. Fa le tompony ny harena, le tompony tompo sy mpanjakampanjaka tsy ilaina, tsy ilaina. Porofo zany dia zao zavatra anankiray koa ty tamin'ny Petera le nantaniany Jesosy ny mpianatra moa zany dia Petera koa teo dia hoe ataon'ny olona io izy amoa ny zanak'olona. Dia teo Petera le niteny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, efa le niteneniko teo iny moa. Fa tao aorianan'iny Jesosy dia le naminany amin'izay hoe ho avy fotoana izay anandratana ny zanak'olona ho atolotra dia ho faty dia atsangana afaka teloana. Dia Petera dia niteny mihitsy hoe sanatria aminao zany raha hialy ianao. Dia zao nolazainy Jesosy matsy amin'ny Petera, ao ivoako ianao ry Satana. Lazainy mihitsy Petera hoe Satana satria hoy izy hoe tsy misainany an'Andriamanitra ianao fa misainany an'olombelona. Zany hoe le inspiration tao amin'ny Petera dia resaka zavatra ny tany fotsiny, resaka hoe materiel fotsiny, resaka famahana ny zavatra manahirana eto tany fotsiny, resaka famokisana ny kibo fotsiny. Fa ny ilaina ny nahafatesany Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Io herin'ny azy fijaliana io mila toriana amin'ny olona tsirairay avy, anafaka azy amin'ny fahotana, anafaka azy amin'ity nofo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ity, anafaka azy amin'ny fréariana sy ny fizahozahoana. Ary mila maty teo amin'ny azy fijaliana ihany koa izy, mila alevina izy, ary mila mitsangana ny fiainam-baovao izy. Zay izy vao olona ankasitran'Andriamanitra, ary zay izy vao afaka hanao tsara ny asan'Andriamanitra, ary zay izy vao tena hoe mpanompo mahatoky eo anatrehany toko.
dia ny zavatra nisy zany dia zay hoe amin'ny Petera zay hoe tena nanana zay hevitry ny tany zay koa Petera sanatria aminao raha hialy ianao satria nahoana nafinaritra le teo amin'i Jesosy nafinaritra le teo amin'i Jesosy satria tena hoe tsisy zavatra nanahirana tsisy zavatra nanahirana dia tena tia nampitaina amintsika hoe mila mitandra antsika mpitory tenin'Andriamanitra aza dia mofomofo foana reny ambara aza raha resaka mofo keny ny tenenao dia ho avy foana ny olona fa aiza ny fibebahana aiza ny famasinana aiza ny tahotra an'Andriamanitra aiza ny resaka hoe fandehanana amin'ny marina fankahalana ny ota fandehanana amin'ny tsisy petipetina fankalana fiadiana amin'ny kolikoly fiadiana amin'ny alatra aiza ny hoe fatahorana an'Andriamanitra aiza ny fanambarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy aiza ny tena hoe fitiavana an' Jesosy ary Jesosy no ivony sao dia ianao ohatran'le voalaza ty amin'ny Jaona 1:20 hoe terenao atao mpanjaka satria ianao manao miracle satria ianao mitaona olona marobe satria ianao manasitrana satria ianao manao fahagagana dia lasa ianao no ivony filazantsara lasa ianao no mpanjaka kely mila mitandrina ianao raha zay fa manaova tahaka an' Jesosy hoe lasa antsoka dia izy rery tany tendrombohitra firifiry izy aiza ny mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izany raha tady obian'ny olona ianao miafena raha tady ho te hafan'ny olona ianao miafena raha tady isaoran'ny olona ianao zao lazay ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Luka 7:10 rehefa vita anareo izay nampanirahana anareo nasaina nataonareo dia teneny hoe mpanompo tsy mahasoa zahay mpanompo tsy mahasoa azy mitory teny aminao ty zay fahagagana miseho zay fitahiana azo zay fanasitranana azo ny olona noho ny fampiasan'ny tompo dia tsy mitsinona izahay tsy mitsinona mpanompo tsy mahasoa ihany zay tokony natao no atao fa ilay tompo ny tompo mpanjakapajaka Jesosy Kristy no anarany izy rery no miendrika isaorana izy rery no miendrika oderaina izy rery no miendrika kalazaina ho anao lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra mpitory ny filazantsara ivereny tompoko ny afatra zay ambara resaka mofo ve resaka fitahiana rabola ve resaka materiel ve resaka zavatra ny tany ve andeha foana zany fitoriana zany ary be olona foana fa jerevo ny hafaran'ny fitoriana teo ampototry ny azo fizaliana ny hafaran'ny fitoriana ny filazantsara olona azo isaina amin'ny ratsatanana sisany teo olona azo isaina amin'ny ratsatanana sisany teo tanana ray raha mety sy niasa fa tanana ray ihany ratsatanana 5 mety 5-4 sisany teo rehefa tena le filazantsara tena izy ny herin'ny azo fijaliana ny fahafatesany araky ny maty amin'ny olona taloha mitsangana fiainam-baovao tsy mitady ny azy intsony tsy mitady ny ahy intsony fa noarina mba hitian' Jesosy noarina mba hanompo ny hafa noarina mba nome noarina mba hitondra fiainana noarina izara fa tsy aka ny aka foana ary noarina tena hoe iankohaka eo anatrehan' Jesosy nakaiza daholo le olona rehetrarehetra nakaiza le vokin'ny mofo 5 sy ny azan-drano roa le 5,000 nakaiza ozy Jesosy le olona boka 10 nakaiza ny 7 motsy nisy afa-tsy anankirety ihany va na insaotra an'Andriamanitra izy ny 7 lasa daholo mahazo fitahiana daholo ke mahazo fahasoavana daholo mahazo fanafahana fa miditra ny fanjakan'ny lanitra ve tsy ny fahitana mirakla ny idirana fanjakan'ny lanitra tsy ny fanasitranana ny dika efa miditra ny fanjakan'ny lanitra tsy ny olana vaovady midika efa miditra ny fanjakan'ny lanitra fa betsaka ny vaovany olana betsaka ny sitrany betsaka ny nahita fahagagana fa ny lanitra midy aminy satria tsy voasoratra ny an-danitra ny anarany fa nazo ny mofo 5 sy ny azan-drano fotsiny izy fa ny tonga ny anaranao voasoratra ny an-danitra dia ianao mino an' Jesosy Kristy ianao mibebaka marina ianao manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo fa ranako ny teny ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ho an'ny mpitory filazantsara rehetra ivereno ny tena ivon'ny filazantsara dia Jesosy Kristy irery ihany izy ny tompo izy ny mpanjaka izy fa tsy hoe ny fitahiny sy ny zavatra omeny fa izy mihitsy aloha ho an'izay rehetrarehetra mandeha tenin'Andriamanitra manaraka toko-pivavahana mandeha any amin'ny toeram-pivavahana aza dia hoe resaka mofo sy ny avokisan'ny kibo sy ny resaka materiel fa nidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny anananao toe-panataka an' Jesosy Kristy ny amoazanao votsara dia ny fitiavana sy ny toyany rehetrarehetra ny ainanao anaty fahamasinana ny tahotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsoran'ny Kristy iainanao araka ny tenin'Andriamanitra marina mba ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ianao ho vavy lehibe ny Jesosy Kristy marina hiraka solon'ny Kristy dia zay no fizarana tianay natao hoe Jesosy Kristy no mofonainy
mba tena hinana nio mofo io anao fa tsy zavatra afakoatran'izay fa tena hoe izy ny mofonay ho azy ihany ny voninahitra ho mpiaim-pakatoa ianao ary fotondra fahasoavana anao ny ten'andriamanitra amen.